fa feno 5 taona kosa amin'izao fotoana izao ny kabinetra Rakitamanga izay isan'ny kabinetra miady amin'ny fiarovana ny fizakamanana ara-tsaina eto Madagasikara ary miara-miasa akaiky amin'ny OMAPI. Nisy ny fananana logo ho fanamariana izany fa 5 taona niasany izany kabinetra izany ary dia toy izao ny famitinatsika izany vaovao izany izay tetsy amin'ny akany tetsy analamahitsy no nanamariana izany io maraina io. Nisy ny fifananana logo ho an'ny kabinetra Rakitamanga eo amin'izay sety ny fizakamanana ara-tsaina ho an'ny fandriam-pahalemana izay nentina nanakalazana izao tsingeritaona ny 15 taona nijoroany izao. Kabinetra izay isan'ny ady mafy tokoa amin'ny fiarovana ny sanganasany mpanorona eto Madagasikara na eo amin'ny sehatry ny indostria zany na eo amin'ny sehatry ny kolotsaina. Manana musée inko na tranombakoka ny kabinet Rakitamanga afaka manolo-tsaina sy afaka manao fiofanana. Ilaina tokoa io any andrindrana ny fiainana ara-économique sy industriel eto amin'ny firenena ary raha tsy misy an'io tsy iroborobo mihitsy ny firenena anankiray. Les contrefaçons betsaka mandeha eto amintsika izay manapotika ny firenena mihitsy. Telo ireo olona nahazo ny loka tamin'ny tindray mitoraka ity raha 420 no mpifaninana. Anao zany efa sakamanana ara-tsaina zany midika inona zany? Amiko izay dia fanomezana asina ny talenta sy ny fahalalana ao anatin'ny tsirairay, ilay famoronana faiza mamorona ao anatin'ny tsirairay. Mila rovana sa tsy mila rovana izy ireny? Mila rovana satria everiko fa ao anatin'ny fampandrosoana dia tena ilaina ny famoronana, nataontsika hoe créativité. Miara-miasa akaiky amin'ny OMAPI ny kabinetra Rakitamanga matetika no misolo-tena ny firenena eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena eo amin'izay resaka fizakamanana ara-tsaina